Alahady fa 30 ny volana May 2024 Alahadin'ny Trinité. Ibanjonan'ny fiangonana ny loha hevitra manao hoe izay tehan'Andriamanitra dia tahaka masoandro raha miposaka amin'ny heriny. Miarahaba manokana ireo ireny koa izay mahatratra izao fotoana lehibe izao, atserovana ny ireo reny rehetra. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso masina, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Aokisika hidiran'Andriamanitra amin'ny famakiana ny Salamo 420 ary tohizana amin'ny hira fa 490 ny andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo. Raha tsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Endre ny atsara ny tabernakelinao Jehova o, Tompo maro. Manina sady vontona alahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahiko. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny, ny tsikrity mahita trano, ary ny siditsidina mahita kano azy ametrahany zanany. Dia ny altaranao, Jehova Tompo maro, mpanjakako sy Andriamanitro. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao am-pony ny lalana, raha mandeha mamaky ny loha sabaka izy, dia ataony misy loharano zany, ary ny loha orana manam-pitahiana azy. Miampy ireny am-pandehanana izy, samy miseho anatrehan'Andriamanitra anjoina izy rehetra. Jehova Andriamanitra ny maro, enohy ny fivavako, mandrenesa ry Andriamanitra Jakoba o. Andriamanitra pinganay o, tsinjovoka jereo ny tavan'ny vohosotra ao. Fa nindray andro amin'ny kianjanao, dia tsara no miarivo. Aleko mipetraka eo amin'ny tokambaravaran'ny tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ao andahy an-datsy fanahy. Fa masoandro sy ampinga Jehova Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra no omeny Jehova, tsy azo zavatsoa amin'ny mandeha amin'ny fahatsiana izy. Jehova Tompo maro, sambatra izay olona matoky anao. Tanterahanao ny fandrinay, dia ny azonay manatona anao sy mitoetra anao, toetra ato amin'ny tranonao amin'izao maraina izao. Ianao no ray-pahary sy mpamorona anay, mamerina anay ka mbola manangana anay toy izao. Ianao ihany koa no nahary ny reny tsirairay avy, ary ifalianay amin'izao fetiny reny izao. Misaotra anao izahay no ny amin'ny fitiavana lehibe izay nasehonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka nanolorany tenany sy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana,
mba hanafaka anay. Noho izany fitiavan'izany no mbola mahatonga anay tafangony miara-manaja anao ankehitriny. Satranao ihany koa izahay noho ny amin'ny fanahy masina izay mitady-dalana anay, manolotsy anay mba hahafahanay Tompo miara-miombona amin'ny fanomponanao. Ka mangataka izahay ho lavraro noho ny fitarihan'ny fanahinao masina, ny fiderana sy ny fankalazana ny anaranao Andriamanitray. Fa Andriamanitra lehibe indrindra ianao ry Tomponay eo, fa mira-piratana sy voninahitra no fitafianao. Anao ny hery, anao ny fahefana, anao ny fiandrianana ho mandrakizay. Ioby ny anaranao masina izahay raha mbola velona koa. Eny saoranay hatramin'izao ianao ka ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana, mba hahafahantsika miombona tanteraka amin'Andriamanitra, dia andesika bebaka noho ny fahotantsika. Ka eo ampanaovana ny hira faha-900 izay arahana vavaka hiankehitsika ny fahadisotsika eo anatrehan'Andriamanitra, ary eo koa no angatantsika famindrapo aminy. Iaraky vavaka sika ry havana. Misaotra izahay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, fa tianao iombona aminao izahay. Masina nefa ianao ka tena maharikoriko-pahotana. Manoloana izany fahamasinanao izany, dia menatra izahay satria maloto ny ota ny fonay, ary ny toetranay sy ny fihetsikay dia voabaiko ny fitiavan-tena. Impiry izany mampahelo anao, satria tsy mametraka anao ho ray eo amin'ny fiainanay. Impiry izany manaiky anao eo amin'ny molotray fotsiny, fa kosa ny aty anatinay sy izay ataonay dia tsy mampiseho amin'ny mahazanaka ao anay. Mifona aminao izahay raha eo, mamindrafo aminay. Mampalelo anao koa izahay ny fifandraisana manodidina anay. Ndreto izahay mibaboka eto anatrehanao, fa tsy ampy fitiavana ary tsy ampy fanehoam-pitiavana.
tsy mahay mitiany hafa izahay satria tsy miaraka aminao. Afao izahay Tompo, tario amin'ny lalanao marina izahay mba hahafahanay mity tahaka anao, mity tsy misy fepetra. Diovy sisasao ary izahay noho ny amin'ny rason Jesosy Kristy izay manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Miaraka amin'ny fiangonana. Rirainay be famindrapo, nitanao aminao izahay. Mamelany epikay, diovy izahay ao ampahotana, sasao izahay ao afakely, ary avao sy tanàna ao ampahotana. Fiara Jesosy Kristy izay komonjy anay, amen. Mamela fahotao antsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ko anao izay mibebaka marina, dia raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka amen'ny Tompo anao. Mitsangana ny fiangonana. Dia hoy Jesosy aminao, izao koa dia tsy manameloka anao. Mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Aoka isika hideran'ny Tompo. Rehefa niraisitsika tamin'ny finoana ny famelan-keloka amen'Andriamanitra antsika, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia andeha asandratsika ho azy ny fiderana. Ataontsika ny hira faharoa amin'ny 70 izay hira nangatahana fianakavinana anao rakom-pisaonana ihany koa tamin'ny alahady lasa teo. Yeah.
any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanany ety ambony tany ambony akasitrano. Mipetraka tsika tompoko. Hiomana amin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra isika ka ataontsika nira faraka amin'ny 700 nangatahana fianakaviana iray nanao rakim-pisaorana ihany koa io dia ao anatin'izany no angatahana ireo mpandray anjara hitarika amin'ny vavaka sy ny famakiana ny teny androso ity tompoko azafady. Seigneur, merci car tu nous permets d'entendre ta parole. Que ton Saint-Esprit nous guide. Nous faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Nous allons vous lire Juges, chapitre 5, versets 6 à 7. Juges, chapitre 5, versets 6 à 7. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Amen. Nous continuons ensuite avec Juges, chapitre 5, versets 24 à 31. Juges, chapitre 5, versets 24 à 31. Béni soit entre les femmes Yaël, femme de Héber, le Kenyan. Béni soit entre elles les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle donna du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisra, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Yaël, il s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisra regarde et s'écrie : pourquoi son char tarde-t-il à venir ? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent. Et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin ? Ne le partage-t-il pas ? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisra, du butin en vêtements de couleur, brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés, pour le coup du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel, ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40 ans. Amen. Nous allons continuer la lecture au 2e épître à Timothée, de Timothée, chapitre 1,
versets 6 à 7. De Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Nous allons lire Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Au nom de Jésus-Christ, pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Je vous ai donné du lait à boire et non une nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter parce que vous êtes encore faible. En effet, parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas des gens faibles? Est-ce que votre façon de vivre n'est pas encore bien humaine? Amen. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra misotranao zay raha mbola ameno fotoana azahoanay mandre ny teninao. Ny teninao dia aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Koa avia mitenena aminay ary mampahirezanay. Ahitsio izay rehetra hevitra diso any anatinay mba tonga anay andeha amin'ny fahamarinanao. Dia mitenena Tompo fa mihaino izahay mpanomponao. Amen. Izay tia an'Andriamanitra dia tahaka ny masoandro raha miposaka amin'ny heriny. Eto am-piandohana aloha dia miarahaba antsika reny rehetra izay manatrika amin'izao fotoana izao
ary koa zay rehetra any atokantrano any manaraka zao fanompompivavahana izao. Ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ny ho aminareo mandrakariva. Ny lohateny tiana ho zaraina amin'izao andro ankalazana ny fetiny ireny manerana ny tany zao dia ilay fehezanteny farany tamin'ny firanana nataon'i Debora. Fa aoka izay tia azy tian'i Jehova kosa dia ho tahaka ny masoandro raha miposaka amin'ny heriny. Tohateny faminaniana nataon'i Debora fa andeha ho raisitsika amin'izao andro an'izao kosa hifampahirezana amin'izao fotoana izao. Izay tian'Andriamanitra dia tahaka ny masoandro raha miposaka amin'ny heriny, izany hoe ny masoandro dia mazava. Fa lazainy Debora ito fa izay tian'Andriamanitra dia tahaka ny masoandro mbola miposaka amin'ilay tena heriny, izany hoe mitatovonana zany ny masoandro ny tena miposaka. Ho zaraintsika roa ny afatra. Ny voalohany dia ireo vehivavy izay anankitelo izay tantaraina amin'izao tantara izao, ary ny faharoa dia ny toetra ny Debora sy ny lesona azo tsoahana avy amin'izany. Ny voalohany ary dia ireo vehivavy telo izay ny tantaraina teto amin'izao tantara izao. Voalohany dia i Debora. Iza moa i Debora? Debora dia voalaza ao amin'ny toko fahefatra. Rehefa ny antranontsika dia vakio ao amin'ny bokin'ny mpitsara, fa ao misy ny tantara ny Debora. Debora dia anisan'ny mpitsara vehivavy lehibe teo amin'ny zanak'Israely. 12 ny mpitsara, ny enina tamin'ireo dia atao hoe mpitsara kely, ary ny enina kosa dia mpitsara lehibe. Ny mpitsara tamin'izany andro zany dia lehilahy avokoa, tahaka ny Gideona, Samsona sy ny sisa, fa izao i Debora ihany no mpitsara vehivavy, ary anisan'ireo mpitsara lehibe i Debora. Rehefa tafiditra tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely rehefa nitarihan'i Joshua, dia voalazan'ny mpandinika fa tsy tena babo avokoa azony daholo ny tany, fa nisy toerana sasany izay fa azony tany aloha dia tsy voatanany zanak'Israely fa lasany fahavalo indray. Vokatr'izany dia tsy maintsy nanao fanekena tamin'ireo mponina tamin'izany toerana izany ny zanak'Israely, ary rehefa manao fanekena dia midika fiarahana, fanakalozana, fangarongarao ny fomba fanao sy ny fomba fiainana, dia lasaka nanaraka ny Andriamanitra ireo olona ireo ny zanak'Israely. Nanao ratsy teo mason'i Jehova izy, tezitra Andriamanitra ary dia nandefa firenena teo akaiky teo any, nampahory azy, dia jabiana no aran'izany mpanjaka izany, ary voalaza fa nampijaly ny zanak'Israely nandritra ny 20 taona. Ela zany. Ary Sisera no komandiny zany miaramila ny jabiana izany. Rehefa nitanena tamin'i Jehova nefa ny zanak'Israely dia nihaino Andriamanitra ary dia nandefa teny izy tamin'i Debora, ka niteny taminy fa ho atolony eo an-tanany ny miaramila ny Sisera, ary koa miaraka amin'ny Baraka izany. Rehefa nare zany Debora dia miteny amin'izany tamin'ilay Baraka. I Baraka dia mpitaritafika tao amin'ny Israely. Kanefa ny zavatra voalaza dia zao tsy sahy i Baraka io fa ohatran'ny olona kanosa, dia zao no lazainy tamin'ny Debora hoe rehefa mandeha anao, raha tsy mandeha anao dia tsy andeha. Toy izy Debora, andeha ary aho raha hiaraka amiko ianao. Dia zao ny zavatra nolazainy Debora tamin'io Baraka io, dia eo amin'ny mpitsara 7:7, andeha hiaraka amiko ihany aho, andeha hiaraka aminao ihany aho, kanefa tsy ho voninahitra ao zao alehanao zao, satria eo an-tanam-behivavy no hivarotan'i Jehova ny Sisera. Eo an-tanam-behivavy no hivarotan'i Jehova ny Sisera. Na dia nanana kalesy vy 700 aza Sisera, ny fahavalo zany, dia natolo Jehova teo an-tanan'ny Baraka sy Debora ny fahavalo, ka dia ringana avokoa. Voalaza fa tsy nisy niangana na dia iray aza. Ary nisy anankiray ny hafa nandositra, dia ilay Sisera komandy nitafika ny fahavalo, ary rehefa nandositra io Sisera io dia tonga tao andainy atao hoe vehivavy atao hoe Jaela. Io ny vehivavy faharoa
zay tantaraina eto amin'ny tantara. Jaela dia vadin'ny atao hoe Eberakenita. Eberakenita io dia voalaza tany amin'ny toko voalohany fa Jôdany Mosesy, avy amin'ny Jôdany Mosesy zany ireo olona ireo. Olona niaraka tamin'ny zanak'Israely any saingy rehefa tatyarina dia niala taminy ary dia niaraka tamin'ny fahavalo ary dia ireo zany anisany nampijaly ny zanak'Israely. Rehefa nandositra zany ity komandin'ny tafiky Jabina ity dia tonga tao amin'ny lainy Jaela ary dia niafina tao izy dia nangataka izy mba ho afenina ary dia natory tao izy dia nisaronana lamba. Dia nefitra zany izy fa ho afanandositra saingy tsy zany ny zavatra nitranga fa ilay vehivavy Jaela io ihany izay namany no namono azy. Dia toa tanteraka ilay teny faminaniana azony Debora nanao hoe fa eo an-tanam-behivavy no ivarotan'i Jehova any Sisera. Zay ilay vehivavy faharoa. Ary ny vehivavy fahatelo farany zay tantaraina eto dia ny reniny ity komandy ity, reniny ity Sisera ity. I vehivavy io dia efa zatra miandry ny zanany, zany hoe ity mpitaritafika mahery ity rehefa tonga, rehefa vakitsika ny toko 5 amin'ny faraparany dia zao tonga io zanany io mitondra babo, mitondra vehivavy dia zarazarainy amin'ny lehilahy ao amin'ny tanàna, dia mitondra lamba fitafiana koa. Ary ity vehivavy ity reniny Sisera ity rehefa niandry dia tsy tonga mihitsy ilay zanany. Tsy fantany anefany fa lavo tao anady i Sisera, vehivavy diso fanantenana. Zany ry havana ny tantara eto amin'izao tantara hira nataon'i Debora izao. Vehivavy avokoa mpanray anjara, mahavariana izany. Vehivavy ny voalohany dia vehivavy nahazo fandresena manezinezina satria tian'Andriamanitra sady natahotra an'Andriamanitra. Tsy iza zany fa i Debora. Faharoa, vehivavy anankiray izay na dia fahavalo aza dia nampiasain'Andriamanitra ka lasa ny an-dany tamin'ny zanak'Israely ary natanteraka ny planin'Andriamanitra. Tsy iza zany fa ilay vehivavy atao hoe Jaela. Misy teny any amin'ny obolana toko 7 manao hoe raha sitraky Jehova ny alehan'ny olona na dia ny fahavalony aza dia ampihavaniny aminy. Ary farany ilay vehivavy diso fanantenana, ilay reny trapaoriana satria niodina ny tantara. Andriamanitra ny tompony teny farany fa tsy ny olombelona. Araka ny teny any amin'ny Samuela voalohany toko 2:7 manao hoe Jehova ny mampalahelo sy mampanankarena, izy ny mampetry sy mampisandratra. Noho zany tsy ny olombelona ny tompony teny farany fa Andriamanitra. Tapany faharoa ry havana izay ho jerevantsika dia andeha hoverenantsika ny toetra n'ity Debora ity satria nitezay ny tena zava-dehibe ao anatin'izao teksta izao. Ny toetra ny Debora. I Debora dia olona feno fahendrena. Misy telo ny toetrany izay ho jerevantsika satria tsy ampy ny fotoana. Telo ihany no jerevantsika. Ny voalohany dia olona feno fahendrena i Debora. Amin'ny mampitsara azy sy mpaminany azy dia olona nafantatra tsara ny lalàn'i Mosesy izy. Ny atao hoe mpitsara teo amin'ny Israely dia karazana filoham-pirenena mihitsy. Olona manana maizy azy, toerana ambony zany satria ny olona rehetra manana olana dia makeo aminy. Raha misy gidragidra, raha misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely dia manatona ny mpitsara izy. Ary io mpitsara io manao hoe zao nataonao, zao nataonao, itsy manao an'izao, itsy manao, ary tsy maintsy manaiky izany ny olona eo anatrehan'ny mpitsara. Tsaroko tamin'izay fahiny mbola tany an-tranon'ny dada sy ny mamanay dia efatra miralamo zay. Dia rehefa misangisangy avy any ivelany any zay dia miditra ao an-trano mihazakazaka dia vodona daholo ny entana mijera dia lasa mitaraina amin'ilay mamanay zany dia ozy ilay mamanay fa zangaraka izy tribunal no itsara anareo isaky ny miady zao nareo. Leo izy zany satria eritrereto efatra mirahalahy zay dia miady misangy any ivelany any dia tonga ao an-trano dia mitaraina aminy dia ozy hoe zanga tribunal mitsara anareo isan'andro isan'andro. Toa todika amintsika renim-pianakaviana satria nareo moa zao no andrandraina amin'izao andro an'izao. Isika izay mbola manana zanaka beazina sy taizaina ao an-trano dia mety misy tribunal kely
ao an-tranontsika ao. Raha resaka fitaizana sy fanabeazana no resahana dia mila fandalanjalana tokoa zany. Ny fitaizana dia mila anareo reny mandanjalanja ny fomba fitaizana ny ankizy. Tsy manala antsika ray akory zany fa nyreny moa zao ny resahana. Misy zavatra roa lazain'ny mpanabe kristianina dia zao. Voalohany ozy ny fotoana zay atokanao hikarakaranao ny zanakao. Zay le ataony mialatsiny amin'ny teny frantsay zao ampiasaina eto engagement. Zay le izy. Ny fotoana zay laninao sy atokanao hikarakaranao ny zanakao. Isika zay mbola manana mazaza madinika no voakasika izany fa izay fa lehibe moa ny ankizy dia efa tsotsony. Fa antsika zay mbola manana zanaka madinika dia mety efa amintsika izao teny tsotra izao. Faharoa dia ny fetezana hijery sy mba holiana amin'izay zavatra tian'ny ankizy ka mampivelatra azy. Zay atao hoe sensibilité. Zany hoe tsy manindry fotsiny an'ireo zavatra ray ilan'ny sakilan'ireo fa tsy maintsy mifandanja tsara ireo. Andeha mentsika aka ohatra efatra isika zay fomba fitaizana zay mity misy any amin'ny tokantranon'ny olona any. Voalohany dia ireo le zaza zay tsy mba mahita ny rainy sy reniny mihitsy fa onjononjon'izy samy rery. Reny dia karazan'le olona mpivady izay mandeha miasa tsy mody ao an-trano raha tsy amin'ny alina. Misy azany sasany mandeha any ivelany any manao tournée any amin'ny tany any amin'ny étranger etsetra etsetra dia tsy mba mahita ny zanany. Zany fomba fitaizana zany dia tsy misy engagement na sensibilité hoy ny mpanabe. Anika ny zaza toy izany dia tsy hitany ray aman-dreny na manao effort izy na tsy manao effort dia tsy mba olona tia autorité rehefa lehibe izy. Indraindray olona ny karamaina mitaiza azy. Io anisan'ny fitaizana zay mety manimba ny ankizy. Faharoa, ny zaza zay taizaina koa dia tsindrina amin'ny ilany fotsiny. Nataontsika hoe culture de résultat. Zany hoe ny fahaizana sy ny fahalalana fotsiny no tsindrina. Atsika ray aman-dreny gasy dia tratran'io. Zany hoe ny fifandraisana dia mipetraka eo ambonina atao hoe performance. Tia ny dada sy neny aho rehefa mahay. Rehefa tsara ny notiko dia tia ny dada sy neny aho, fa rehefa ratsy ny notiko dia tsy tiany aho. Dia tsika ray aman-dreny koa mararatra an'izany misy ankizy mahay. Zanakitsika mahay asa 18 na 17 ny notiny ary rehefa midina 15 ny notiny dia manomboka mahazo sermona. Tsy maintsy 18 ny notinao manaraka. An'le zazaka zay ny zavatra ao an-dohany dia tsy tia ny dada sy neny raha tsy olona mahay. Ary na ny fifandraisany amin'ny olona nivelany aza dia mety metraika any aminy. Ka raha tsy mahavanana, raha tsy performant tenako dia tsy ho tian'ny olona mihitsy. Ny olona tahaka izany, hoy ny mpanabe dia mety misy fiantraikany eo amin'ny fiainany. Fahatelo dia misy fomba fitaizana zay miaro hafetsena kely koa ataon'ny ray aman-dreny. Dia ireo zay mitady fatratra ny atonga ny fifandraisany amin'ny zanany ho tena mahafinaritra azy ka ataony zay mahatonga an'ilay zanany anana ataontsika miankin-doha aminy. Tsy manana safidy-tsolo ilay zaza fa baikony amin'izay rehetra tiany atao dia ny takalon'izay dia zao meny izay tiany ilay zaza. Ny ratsy amin'izay rehefa lehibe ilay zaza takatra ilay zaza ihany fa rehefa lehibe izy mety ho ratsy ny réaction zany zaza izany. Zany ilay fomba fitaizana ataon'zareo culture de la dépendance. Ary farany dia ilay tsara indrindra zay nresantsika tamin'ny voalohany. Da ilay fitaizana lafatra zay manome fotoana ho an'ny ankizy. Isika zany dia manana engagement ary mandany fotoana amin'ny ankizy. Ary koa mijery zay zavatra tiany. Inona mampivelatra ny reto zanak'ireto? Inona mba zavatra tiany? Fa tsy dia zavatra tiantsika foana no imposentsika amin'ny zaza.
ry havana toa sarotra izany. Za zay miteny aminao dia tsy natanteraka izany fa rehefa hitako taty aoriana dia zay atao marina tokoa izany zavatra izany. Indraindray ny fomba fitaizan'ny ray aman-dreny ihany no averintsika amin'ny zanakitsika. Ary indraindray aza rehefa hitantsika fa tsy nety ilay izy dia zao ny extrême ny raisitsika. Hoe za fa nataon'ny ray aman-dreniko ohatr'izao dia zao ny zanako kosa tsy ataoko ohatr'izao dia lasa mankany amin'ny extrême indray. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia manome fahendrenantsika. Ao anao izany amin'ny Jakoba 1:5 dia misy zao teny zao raha misy aminareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka ka tsy hanahana akory fa zay mianahana dia toy ny alon-drano atopatopany rivotra. Fa aoka izy zay le izy zay tsy manam-pahendrena ozy dia aoka angataka amin'Andriamanitra. Isika zany dia isika vehivavy na isika lehilahy koa dia raha tiatsika ho tomombana ny fitaizana ny ankizy dia zao mangatà fahendrena avy amin'Andriamanitra. Ary aoka antsika handanjalanja tahaka ny Débora zany fomba fitaizana zany mba hahatonga zanantsika hivelatra tanteraka. Faharoa dia mahampaminany ao an-tokantrano. I Débora koa dia mpaminany olona ny tenenan'Andriamanitra. Ry havana tombony lehibe ao atsika kristianina, atsika mpino zany no azotsika mizara ny tenin'Andriamanitra ho an'ny taranaka. Amin'izy manontolo, amin'ny olona manontolo, zany hoe saina vatana fanahy dia mivelatra avokoa ny zaza rehefa taizana amin'izany satria ny saina dia any an-tsekoly ny taizana zany ny fahaizana. Fa kosa ny fanahy sy ny fahendrena dia zao isika no tompona andraikitra omen'Andriamanitra anatanteraka izany. Noho izany dia aza mianina fotsiny amin'ny fampianarana izay tao aty amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra fa zarao izay anananao. Any amin'ny Deutéronomie 4:9 dia misy teny manao zao: aroka ho amponao izao teny andidikanao an'izao dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifoha. Nisy mpanompon'Andriamanitra nanazava an'io indray mandeha dia ozy izy midikany ozy izy dia zao asesefo amin'ny lohany ozy zay mihitsy ilay teniny lazainy, asesefo amin'ny lohany tenin'Andriamanitra. Otsika hoe sotototra ny misy zavatra misy excès zany zavatra any fa mety ho dikan'izany raha mandinika zao teny zao dia zao alefaso zay tianao alefa fa tsy maintsy misy tavela ao amin'ny ankizy ny zavatra zay lazainao aminy. Ary marina izany. Isika mieritreritra hoe ny zanakitsika dia tratra ny influence ny ampianarana amin'ny fomba fiteny, fomba fisainana sy ny rehetra fa araky ny mpandinika, falazan'ny mpandinika dia zao le teny kely alefatsika ho an'ny zanaka ao an-trano, la ifeza teny kely avoakatsika indraindray ataotsika mpitiavana dia mijanona ao anatin'ny saina ary tsy mety afaka ao amin'ny tsony. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy mahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ry havana zava-dehibe ny manana ny fanan'Andriamanitra ary tsika izao dia manana ny fanan'Andriamanitra avokoa. Amen'Andriamanitra fahendrena azahoantsika mitaiza ary manome ny teny sahaza ho an'ireny zanantsika ireny. Fahatelo, ny toetra nananan'ity Débora ity dia zao olona faharoa azafady dia olona nanana rispo. Olona nanana rispo zany hoe nanana courage. Voalaza fa i Débora ihany no vehivavy mpitsara teo amin'ny Israely ary teo amin'ny tontolo nenany dia tontolon'ny lehilahy zany. Lehilahy dia fantatsika fa olona maty sao daholo ny ankabeazany, mialatsiny amintsika lehilahy. Ary tao i Débora zany no niaina. Kanefa tao izy no nianatra ary tao izy no nasongadin'Andriamanitra. Ozy lazainy tao amin'ny teny vakitsika teo. Lao ny tany tany an-tsaha, eny lao tao amin'ny Israely izany mandra-pitsangako zaho Débora, eny mandra-pitsangako oreny teo amin'ny Israely. Oreny teo amin'ny Israely. Ny mpitsara zany dia teo amin'ny Israely dia azo lazaina fa nanana andraikitra ambony araka lazaiko teo fonction suprême tamin'izany andro zany. Ohatrany hoe président de la République kely izy. Zany natonga azy ny teny ka nitsangana toy ny reny. Nitarika, nitafika Débora. Asa raha tsika tsainy zany, vehivavy nitaritafika.
ary nandresy ny fahavalo Debora. Nandresy satria tian'Andriamanitra, tian'i Jehovah dia miposaka tahaka ny masoandro tamin'ny heriny. Araka ny voalaza teo dia eo amin'ny tafovonana ny masoandro ny tena miposaka, ary Debora dia tahaka izany. Nasanatr'Andriamanitra izy, ny tsara ny firenena izy, nandresy ny fahavalo izy, ary nivoaka mpandresy teo anatrehany. Dia voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa nandry fahazay 70 taona ny tany. Aza raha azotsika an-tsaina zany hoe vehivavy mitondra, miala sanatria tsy manambana nareo vehivavy raha miteny izany, fa ny président de la république amin'izao fotoana izao dia lehilahy daholo. Ary ny mandany ireny indroa ihany dia tapitra satria leo azy ny olona. Ity vehivavy ity kosa dia vehivavy mipetraka teo amin'ny fitondrana nandritra ny 70 taona, ary voalaza fa nandry fahizay ny tany. Tsy nisy navita izany afa-tsy izy ary Davida mpanjaka. Roa ihany navita niambina ny tany ka nilamina ny tany sy ny fanjakana. Milaza inona izany rehetra izany ry havana? Dia mahafinaritra fa noho izany dia tsy voafetra ho an'ny lehilahy ihany ny toerana ambony, fa ho anareo vehivavy koa. Koa raha manana rispo isika ka tian'Andriamanitra dia mety ho sandratr'Andriamanitra amin'ny toerana ambony isika. Eny, mety tsy voatery tahaka ny Debora, fa kosa ao atokantrano ao dia ataon'Andriamanitra manana toerana tsara isika. Asa raha fantatsika ny dikany teny hoe Debora. Debora dia hoe tantely ny dikany. Tantely dia misy karazany telo. Tantely ny atao hoe ny mpanjaka ny tantely ny atao hoe reine. Io le petraka io zany le fanana ao anatin'ny trano tantely ao, io manatody. Dia misy ny ataony hoe bourdon. Ny bourdon dia le lahany. Ny asan'io lahany io dia misakoplé amin'ilay ataontsika hoe tantely vavy anankiray, dia io indray mandimby an'ilay mpanjaka vavy ao. Ary ny ambiny rehetra reny le hitantsika mandehandeha reny dia izay ataony hoe ouvrière. Reny zany dia mikarakara, ary reny mamelona sakafo, mitady pollen eran'ny tany sy ny tanety rehetra mba amelomana io mpanjaka vavy ao anatin'ny trano. Zany ny teny hoe dikany hoe Debora. Isika vehivavy koa dia tahaka izany. Ahoana ozy ny ao amin'ny bolana toko faraika amin'ny 30. Mahafinaritra loatra io teny io satria tena mametraka anareo vehivavy ao amin'ny toerany. Ahoana ozy? Mifo maraina izy, mifo izy raha mbola alina, ka manome hanina ho an'ny ankonany sy anjara ho an'ny ankizy vaviny. Misikina hery izy ary atanjahany ny sandriny. Tsy manany oram-panala ho amin'ny ankonany izy, fa ny ankonany rehetra dia samy mitafy volon'ondry mena avokoa. Manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy, ary ny lalan'ny famindram-po no eny amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataon'ny ankonany izy, ka tsy homana ny mofo ny fahalainana. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra. Ny lahy koa, ny vadiny zany, koka dia mitsangana ka midera azy, dia miteny hoe maro ny vehivavy nanao soa, fa ianao manoatra noho izy rehetra. Fitaka na tsara tare, ary zava-poana ny atsarambika, fa izay vavy avy matahotra ny Jehovah ihany no deraina. Fahatelo farany dia vehivavy feno fiderana, Debora. Ny toko 5 io dia mirakitra ny hira nataon'ny Debora zany sy Baraka tao aoriana ny fandreseny ny fahavalo. Tao hira vavaka mivoaka avy any anatin'ny fony, ary mipololotra makany an-danitra tokony tahaka ny fofona manitra. Tahaka izany koa ry Mosesy rehefa nandresy ny fahavalo, rehefa niampita ny ranomasina mena dia nanao hira fiteran'Andriamanitra, ary nahita ireo Egyptianina ny sarona ny ranomasina tao dia niaiky fa Andriamanitra dia Andriamanitra lehibe. Tahaka izany koa ry Maria, rehefa nitsidihan'ny anjely Maria dia ravoravo ary nanao hira fiderana ho an'Andriamanitra. Ry reny izay meny zo afatra izao. Mety misy ady eo amin'ny fiainanao, misy fizantoetra, mety misy fahasaranana kely eo amin'ny fiainana, dia tsarovy fa isaky ny misy fandresena amin'ny fiainanao dia afaka mideran'Andriamanitra ianao
ary afaka manandratra fidiarana ho azy. Etam-pamaranana ary dia maro ny vehivavy izay nanamarika ny tantarany izao tontolo izao, vehivavy kristianina zany. Anankitelo ihany no tany saintsika fa maro izy. Anisan'izany ny Mère Teresa, fantatsika tsara ny tantaran'i Mère Teresa, ry Sœur Emmanuel, ry Marie Durand izay ilay antsoina hoe huguenote, natao hatranomaizina nandritra ny 23 taona kanefa tsy nivadika mihitsy tamin'ny finoana. Ry Déborah sy ny sisa sy ny sisa. Tsy voatery ho fanta-daza ianareo vehivavy, fa tokony kosa anamarika ny fiainanareo eo amin'ny ankohonanareo. Tokony anamarika izany ny vehivavy. Tsaroy fa toy ny epistily velona voasoratra sy vakiny izao tontolo izao ianareo, ary manomboka ao amin'ny ankohonana izany. Fotoanan'ny epidemia izao ny arety mifindra ho isika. Andeha tsy ny zava-dratsy na ny toetra ratsy no afindratsika amin'ireo tanànakitsika na ny zanakitsika, fa kosa ilay toetra tsara tahaka ny Timoty izay hitan'ny Paoly tao amin'ny finoana tsy mety tsara velatsy izay hitany tao amin'ny renibeny sy tao amin'ny reniny. Ho any amin'ny Timoty 2:1 misy an'izany. Mino aho fa ho hitan'ny taranakitsika ao amintsika izany hoe fahendrena, rispo, fiainam-piderana, ka rehefa rahatray miala eo aminao izy eo amin'ny tokantranonao ka lasa malety hoe na dia hiteny hoe raha ny reniko kosa aloha dia tahaka ny masoandro, feno fahazavana mandrakariva ny tao tokantranonay, tsy mba mangatsika mihitsy zahay teo akaiky ny neny na teo akaiky ny mama, satria neny na i mama dia olona tia an'Andriamanitra sady natahotra an'Andriamanitra. Zay tia an'Andriamanitra dia tahaka ny masoandro raha miposaka amin'ny heriny. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.
aoksika riavana nambarany finoantsika ka aoksika iombona anambarany fanekempinoana voalohany miara-mitsangantsika tompoko. Mino an'Andriamanitra Raisotoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitolotolona tamin'ny fanamasina nateraka marivintsiny nijara manampy Ponto Pilato nombona tany fijaliana maty ka nalevina nirepanaikana antsika nitsanga tany maty na fahatelo niakatra manendavitra mipetraka van'Andriamanitra Raisotoa avy any ny tsara veresiny maty. Ny fanamasina fiambona masina manera tontolo izao fiambona olona masina faminarake tsarana tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Petretsika. Tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaha fiangonantsika ka mangataka ny tompona anjara amin'izany tompoko azafady. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miaraba antsika amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Vaovao nasionaly, fitoambavaka sy fiofanana SAP KNPL, mitoetrano ny fitoambavaka isan'andro amin'ny fatora tolakandro sy amin'ny fitora hariva ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy afa-tsy ny alarobia alina, izay anasanantsika rehetra amin'ny alalan'ny radio vatsy na anjomara FPMA. Isaky ny alarobia amin'ny 7 ora alina dia manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fiofanana SAP KNPL izay atsika arahana amin'ny phone call toy ny mahazatra araka ny numéro sy code misoratra. Vaovao faritany, V3e fatsanina. Mitory fandraisana ny souscription ho fanohanana ny projet mpitandrina matianina eto amin'ny faritany Antsimandrefana izay ifampizarana amin'ny tafo Clermont-Ferrand. Mampiatsa antsika fa 300 € isam-bolana no anjaran'ny tafo Toulouse, 180 € isam-bolana hatramin'izao ny souscription régulière voaray. Mbola manentana antsika hatrany amin'ny fandraisana anjara amin'izany fikasana lehibe izany. Fiofanana tompona andraikitra na formation des cadres. Araka ny fandarana eto amin'ny faritany dia ny sabotsy 5 jona izao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 3 ora sy sasany ny toy ny fiofanana ny tompona andraikitra. Misy fiofanana nasionaly koa nefa amin'izao fotoana izao izay karakarain'ny mpiandraikitra ny vatsy momba ny charte graphique iantsoana mpiandraikitra rehetra eto amin'ny tafo dia ny komity ny sampana ka mba tsy hitadiavana fotoana hafa dia tonga dia tohizana amin'ny sabotsy io ihany amin'ny 3 ora sy sasany ka hatramin'ny 4 ora sy sasany tolakandro ny antsika eto amin'ny fatsanina. Raha fitininy izany dia amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 4 ora sasany tolakandro ny fotoana antsika amin'ny sabotsy 5 jona izao. Ny loha hevitry ny fiofanana dia mbola ho zarain'ny mpitandrina sy ny KNPL amintsika manaraka. Ny fomba fanarahana ny fiofanana koa dia mbola ho zarain'ny tompona andraikitry ny KNPL amintsika. Vaovao tafo. Fararakitra 70 € ho an'ny fahalasana ny dadanay Ramanatseno Barzo avy amin'ny Ravaka sy Rado Ramiandro Soa. Rakim-pisaorana, nisy rakim-pisaorana voaray tamin'ny alahady Pentekosta, olona iray tsy nitony anarana nanolotra 60 € ho amin'ny mpitandrina ary mangataka hira 170 sy 200. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Mama Perla sy ny fianakaviana Ol sy Patrick izay namon'ny rainy sy ny fianakaviana izay namon'ny rainy azafady dia ho tanterana amin'ny alahady 9 jona. Ny famangina ny fianakaviana Rakotsy ny aina Rapanarivo Andi sy Miarzo izay namon'ny rainy sy ny fianakaviana Docteur Manitra René sy Lilia Randriamananjara izay namon'ny ray tapo aminy dia ho tanterana ny alahady 13 jona. Sampana Tily
anatanteraka sortinitily ka manentana ny se ho tonga mandrisika ny ray aman-dreny andefa ny zanantsika ihany koa samy tondra fanamiana polo fotsy na t-shirt fotsy pataloha jeans manga ny ambany folara baiboly sy cahier scout stylo sakafo atoandro rehefa vonona sy rano masaka fanajana ny fepetra rehefa miona eny velany. Io ny fotoana voalohany onana hatramin'izay ilizay ka tongava maro. Ny toerana sy ny fotoana dia 5 jona manomboka amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva ao amin'ny parc de la Maurine 31 200 Toulouse. Misaotra ny sy anareo ray aman-dreny amin'ny fanohanana omba an'Andriamanitra hatrany anie isika tsirairay avy. Tanana vy mpiandraikitra tely Capitole. Trano fiangonana mitohy hatrany ny fanohanana ity projet trano fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomezana na tonom-bola. Ny numéro IBAN sous compte FPMA Toulouse dia hitantsika misoratra. Manentana antsika koa hanohana ambavaka izany asa goavana izany. Étude biblique, misy ny étude biblique ny talata voalohan'ny volana jona amin'ny 7 ora alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Diarim-piangonana ny fampom-pivavahana amin'ny alahady 9 jona amin'ny herinandroany dia any amin'ny Temple du Salin amin'ny 3 ora sy sasany tolakandro misy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mbola mitoehatrany ny fisoratana anarana amin'ny fanatrehana amin'ny fampom-pivavahana. Misaotra antsika ny anatra amin'ny farany ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Dia mbola faly mirabeantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Fanampim-baovao ny mpitandrina amin'ny vady dia lasa nanatanteraka asa misiona any amin'ny tafo FPMA Clermont-Ferrand tamin'ity weekend ity ary dia mbola mampita amintsika koa ny fiarabana indrindra ho an'ireo reny. Marihana fa ny fanampina ny tafo Clermont-Ferrand dia tafiditra anatin'ny projet ny faritany Antsimondrefana. Ny tafo zany dia mandefa mpitandrina indray mandeha na indroy izy raha tsy tsisy ao anatin'ny taona ka anjaran'ny tafo Toulouse tamin'ity weekend ity ho fampaherezana ny tafo. Tonga amin'ny fotoana izay andraisana ny vahiny isika araka ny fanaon'ny fiangonana karaha misy aminareo izao vao tonga miara-mivavaka amin'ny fiangonana dia angatahana hitsangana eny am-pitoerana ho arabaina tompoko amin'ny anaran'ny fiangonana. Tsy misy zany fa dia mitohy ny fotoana. Anatanteraka ny fanatry isika ry havana, tsaroa fa izay manao amin'ny fifaliana no ankasitra ny tompo. Ataontsika mandritra ndrakitra ny hira fa 7:7 ary ajanona rehefa vita ny fanatitra. Oh
tonga amin'ny fotoana manokana amin'ny fetin'irensika tompo ka mangataka ny tompony anjara amin'izany akatra ty azafady. Eny ry havana, mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana. Fotoana ny fankalazana ny fetin'ny reny an'io, fety malaza eran-tany zany, ka dia amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny fiangonana, ny mpitandrina sy ny komity azafady no iarabanantsika reny rehetra nahatratra ity andro lehibe ho anareo ity, ho anareo izay tonga manatrika izao fotoana izao eto amin'ny fiangonana, ary indrindra koa ho anareo marobe izay manaraka ny fanompompivavahana amin'ny alalan'ny YouTube. Miraso indrindra ho anareo reny rehetra izahay, ho tahin'Andriamanitra any ianareo, ary ho ambininy mandrakariva amin'ny andraikitra saninareo, amin'ny tokantranonareo tsara avy amin'ny fitaizana ireo ankizy, amin'ny mahavady anareo koa dia ny tompo no anomeny fiadanany, androtsaka ny famindrampony aminareo tsy tapaka satria izay no sitrapony. Ka misy teny ampahirezana anareo sy teny manome fanantenana ho anareo indrindra amin'izao andro lehibe ho anareo zao, dia teny nitsongaina tao amin'ny bokin'ny Deutéronomie, toko 7:20, andininy voalohany sy faharoa mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Raha miaino tsara ny Jehova, ny feon'i Jehova Andriamanitrao ianao, ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia asandratry Jehova Andriamanitrao ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha miaino ny feon'i Jehova Andriamanitrao ianao. Motanteraka aminareo anie zany teny mamy zany, zany teny manambara fitahiana tsy tapaka avy amin'ny tompo zany, ary ny zavatra tsindriana dia le hoe miaino ny feon'ny Jehova Andriamanitra. Zany no irinay aminareo reny rehetra mba ho tanteraka aminareo zany teny mamy izany. Ka dia ny mpitandrina izay tsy eto dia mampita indrindra koa ny fiarabana ho ny reny rehetra averiko ihany satria zava-dehibe zany na tsy eto ary izy miombona amintsika fiangonana izy amin'ny reny rehetra eto amin'ny FPMA Toulouse amin'izao andro lehibe izao. Ary ho antsika izay tsy eo anilan'ny reny intsony dia ny tompo anie mbola anome fampahirezana ho anareo manokana ao anatin'izany, ary akino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Dia ao an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'ny tompo, dia miarahaba manokana ny reny rehetra izay manatrika eto sy ireo izay any an-tokantrano. Ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra dia manokana fotoana sy manome fanomezana ho an'ny reny rehetra eto am-piangonana isan-taona. Roa taona ny sesy izay nefa tsy afaka manao izany isika noho ny valanaretina sy ny fepetra ara-pahasalamana. Hoy ny soratra masina hoe lehibe Jehova ka tokony hoderena ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Dia misaotra an'Andriamanitra isika fa nahita fomba hafa anehoany izany amin'ny fiarabana izany amin'ny alalan'ny carte virtuelle, ary ny tononkalo sy ny poème atolotry ny ankizy amin'ny alalan'ny horonan-tsary. Misaotra ihany koa isika fa manatalenta ny eto amin'ny fiangonantsika amin'ny fanoratana amin'ny tononkalo amin'ny teny gasy, dia hiasina Randriamampiona sy ny amin'ny teny frantsay Enso Sandra Raounmanana, ireo teknisiana rehetra naka sy nanambatra ny horonan-tsary. Ary misaotra
ny amin'ny fitiavana nampitoeriny amin'ny ray aman-dreny sy ny ankizy ary ny mpampianatra ka afaka niara-ny asa hatrany. Farany araka ny tononkalo izay ho jerentsika rehefa avy eo, tsy manana vatosoa na volamena fa ny fofen'ny fitiavana ary ny tonom-bavaka feno no atolotra ho anareo reny rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Faiza moa ineny akarazany ombieny fetena isa tonya dadadadana fony kely fa mampahory rehefa tsy voaloky ny vavy. Amour toujours l'attention. C'est la bénédiction. Tsy akiteniteny nefa enoko. Vehivavy mahavita sy misy ho azy udadanajo estima nekuleo. Elle m'a porté dans son ventre si longtemps. Pour elle, je suis toujours au centre. Les vivaces, Vouliakiad, Bébépou, Maman Sitiapou. Simbaïn, Minaren, Simbaïd, Mitouman, Favoum, Simanour, Isaï, Nen, Manoutou. Ilaina mpianatra mija, ilaina mpianatra miteny, tsy mareraka nanarina, rasenja tsy tatarina. Izao ilay mananakilemy, tsy mitovy an'olo, etamavesatra ao anao, nefa ianao dia mitolo. Je veux te remercier, Seigneur, de la faire agir avec tant de douceur. Tisa sacha naman, tisa sacha nanas, simbai na chawana, tikile na zakakau. Fitis nistamb, fitis nisan, fatukanayan, wadrian zanan. Nenti kuifaliku, sini sumanau, rambola yetu, amizau tutuizau. Elle est toujours pleine de tendresse, me réconforte avec sa caresse. Fetinao ineny, fetinao androany, kality misenykely, mitokeny vary. Amizao fetizao, tsy mba mananao, tosoa ny volamena, fa ny fitiavana ny omena. Neny malaky sy foko, ny foko natolotra, somba famparadao,
Lakshmana Wamsati, Simanadin Saladin, Limani Suachan, Simitit Smitlan. Natiawinsun Asianao, Tiwadini Tizanakao, Usetini Fitiamanao, Diaweja Manukizao. Je suis reconnaissant, j'ai de la chance de vivre sous sa bienveillance. Effectivement, on est le 30 mai, une fête où elle est privilégiée. Izay hitanao ety androtsaka ihany fahazavana trano andriamanitro taio lehilahy manombokan'io femifaninany amin'ny sisa hosatatrinay paradisa. Aujourd'hui c'est la fête de ma mère que Dieu m'a donnée sur cette terre. Mafana wampoko izy manonjo tsy mba mila horokoroko tsy mba mila safosafo fa fitia miray fototra mandramaty tsy alazo oela velono oela velono. Ho famezantsika izao fotoana manokana ho an'ny fetin-dreny izao a dia mangataka anareo ampanajana izay tompoko ianareo rehetra izay manatrika eto mba hitsangana eny am-toerana fa hitondra mbavaka anareo ny fiangonana. Ry Tompo Andriamanitra eo, faly tokoa izahay amin'ny nanomezanao anay ireny izay fanomezana soa anay tokoa. Koa tianay ny tondra eo aminao azy ireo, na izay manatrika eto na izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao any an-tokantrano. Ny reninay tsirairay avy ihany koa izay tonononay mangina ao am-ponay. Saotranao nanome anay ireny, mitaiza sy manabe ny zanany amin'ny lafiny rehetra mba olom-banona fa indrindra mba ho anisan'ny fanjakanao. Meo azy ireo ny hery sy ny tanjaka fa indrindra ny fitiavana mba hahafahany karakara ny ankohonany. Ampio koa izy ireo mba ho reny vavolombelonao tokoa eo anivon'ny tokantrano voalohany indrindra, ary koa eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Ny fikasana tsara rehetra ao amin'izy ireny anie dia mba ho tanterahanao tokoa. Ho an'ny zanaka sy ny vady, ampio izahay mba hanaja sy ho tia azy ireo, hanampy azy amin'izay azonay rehetra atao, fa indrindra hitrondro ambavaka azy ireo. Misy koa ireo izay tsy manana reny intsony, ianao anie ampitoetra amin'ny fahatsiarovana tsara na velan'ireny, ka hanome fifaliana maharitra azy ireo, satria ianao ilay iray tsy manam-pahatamperana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Mahazo mipetraka nareo tompoko. Nous prions.
Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu nous as ramenés ici dans ta maison. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est une grâce que tu nous fais de pouvoir te glorifier, que ce soit ici dans ta maison ou chez nous devant nos écrans. Nous prions, Seigneur, afin que tu continues de nous mener vers toi, que tu continues, Seigneur, de nous parler au travers de ta parole, au travers de nos frères et sœurs en Christ, au travers de ton Esprit Saint, tout simplement aussi, Seigneur. Seigneur, nous désirons remettre entre tes mains, encore une fois, nos mères que tu as ramenées ici, dans ton Église, que tu nous as données à chacun pour nos vies. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous aides à les aimer comme toi tu les aimes, et afin que tu les aides aussi, Seigneur, à nous aimer comme toi tu nous aimes aussi. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses vraiment les aider à tout te donner, à marcher selon ta volonté et faire vraiment ce que toi tu attends d'elles, Seigneur. Seigneur, nous prions également pour notre pays, Madagascar, afin que tu puisses agir dans ce pays, afin que tu fasses les choses qu'il faut, afin que tu portes les gens que tu veux, Seigneur, utiliser pour faire avancer ce pays. De même pour la France, Seigneur. Nous prions également, Seigneur, pour la situation actuelle, pour chaque personnel de santé, que ce soit les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, que tu aides aussi les scientifiques, Seigneur, que tu aides également les gouvernements à prendre les bonnes décisions. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains et que vraiment tu nous portes dans une bonne santé et que vraiment nous puissions continuer à te glorifier, même dans nos moments de faiblesse. Seigneur, nous prions également pour ceux qui recherchent du travail, pour ceux qui ont des difficultés aussi dans leur vie de tous les jours, Seigneur, afin que tu les portes, afin que tu leur donnes la force nécessaire pour pouvoir continuer, afin que tu leur donnes la motivation, afin que tu leur donnes aussi l'efficacité et l'efficience, Seigneur, pour continuer à donner au mieux et te glorifier au travers aussi de leur travail et au travers aussi de leur recherche de travail ou de stage ou autre. Seigneur, nous remettons également aussi le projet Chan entre tes mains. Tu vois, Seigneur, nos besoins, tu sais lesquels ils sont. Tu connais, Seigneur, notre cœur et nous prions afin que tu prépares déjà les paroissiens, nous paroissiens, Seigneur, afin de te louer en premier, afin de te rechercher en premier, avant de demander quoi que ce soit. Et nous prions afin que tu puisses pourvoir à chacun de nos besoins, Seigneur. Seigneur, nous remettons la vie spirituelle de chaque personne ici présente entre tes mains, les gens qui sont en difficulté, les gens qui sont aussi qui sont dans la joie en ce moment. Nous remettons entre tes mains nos vies tout simplement, Seigneur, et également tous les sujets que nous n'avons pas su dire entre tes mains, au travers de la prière parfaite que tu nous as apprise. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka soa ny fanompoana izay nataontsika androany. Alohan'ny andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano, dia ataontsika ny raha efa voatondra 2:telopolo-telonjato, ny andiny voalohany alohan'ny hafatra sy ny tsodrano, any andiny faharoa kosa aoriana. If I
tanao amin'ny finoana sy ny fitiavanao amin'ny Kristy Jesosy ny maky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina izay nitoetra ao anatintsika. Tonoana antsika ny entsodrana fa amin'ny Tompo. Any Andriamanitra fiadanana ny hanamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy manatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy nefa izany. Amen. Izay hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo.